Jesosy amiko sy amintsika rehetra zay tonga eto ary tsy hayadonoana ihany koa ny olona rehetra zay any tokantrano manaraka tsy tapaka an'izao fotoam-bavaka izao zay noko hoe marina sy matoky amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny Andriamanitra ny akaiky ihany izy fa na ny lavitra ihany koa. Manasanao ary amin'ny toerana misy anao hitsangana. Tena hitako hoe eo ambinina tokoa ianao androany satria matoky. Amen. Ary araka ny tenin'Andriamanitra dia zay rehetra tonga eo anoloany ka mivory amin'ny anarany dia eo afovoany izy dia ny zavatra tiako tena hoe etaeta tena mirehitra ao anatinao dia manana etaeta tahaka an'ilay vehivavy anankiray tsy nanaiky izy raha tsy tafahoana tamin'i Jesosy tao anatin'ny olona maro be dia tena manana mihitsy amin'ilay etaeta mirehitra misisika mahakasika ny fon'i Jesosy satria nahoana rehefa nahakasika ny lamban'i Jesosy fotsiny io vehivavy io dia nisy zavatra nitsoaka tamin'i Jesosy dia henony tsara hoe nisy nikasika ny lambako. Androany tsy fombafomba ilay hoe tena hanompo an'i Jesosy amin'ny foko rehetra fa rehefa ataonao ny fonao rehetra ny fampona ataonao dia ren'i Jesosy hoe misy zavatra miampita raisinao amin'ny alalany rehefa voakasika ao ny fony. Amen. Be dia be ny tsodrano atosaky ny mpanompon'Andriamanitra eto. Be dia be ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-bavaka fa aza mba anisan'ny mpitazana sy mpiainohaino fotsiny ianao fa hoe rehefa tonga eto dia anao izay atorotoro ny fon'i Jesosy. Amen. Na izaho na namanao akaikinao na pasteur mijoro ety anoloana ety tsy mahalala ny refin'ny etaeta ao anatin'ny fonao fa rehefa mitady fatratra an'Andriamanitra ianao dia izao foana ataovy ao anatin'ny fonao hoe tsy hanao tsinitsinina an'izany Jesosy ary tsy tarehetra izy fa ninona situation ampiainana hoentinao eto rehefa manompo amin'ny fonao rehetra ianao araka ny voalaza amin'ny Baiboly hoe manompo amin'ny fo amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny tanjakao rehetra tsy misy miala-maina zany eo. Asandrato an'Andriamanitra ny tananao dia ho faifao an'Andriamanitra. Iny ianao manandra tanana iny dia efa manomboka misisika, efa manomboka mikasika, efa manomboka ikambana, efa manomboka hitambatra amin'Andriamanitra izay miaraka amintsika eto satria tsy fombafomba na fahazarana izao fotoana izao fa fotoana matotanteraka dia efa voalamina, fotoana matotanteraka dia efa voalahatra Andriamanitra fa anamboarana indray ny toe-ponao sy ny ara-panahinao ka hovoky ny ara-panahinao amin'ity fotoam-bavaka ity. Manomboa misaora amin'izao fotoana izao. Misaora an'Andriamanitra fa mbola velonaina ianao, misaora an'Andriamanitra fa mbola nomena anao izao ora sy fotoana mitao vovonana izao izay noko. Fa be dia be ny nanana ny fahasoavana, be dia be ny nanana fahavelomana tamin'ny maraina fa tsy natratra ity amin'ny 12 ity. Fa ianao kosa androany mbola famindrapo sy fahasoavana, tafatsangana tsara ianao, mbola manana heri-tanjaka tsara ianao, manana vava amin'ny teny ianao, be dia be inay miaina fa mbola tsy afaka amin'ny teny izy amin'izao fotoana izao any ambadimbadika any satria mety ao anatin'ny farariana izy. Fa ianao nomen'Andriamanitra famindrapo sy fahasoavana dia tafatsangana afaka manompo azy eto satria izany ny zanak'Andriamanitra. Mankasitraka izay androany Jesosy, andeha averina anao ny ady, andeha averina anao ny voninahitra mandrakizay satria tsy izy azo arina aminao tokoa. Raha izay toy izao Andriamanitra dia samy miteny izay androany tsy isy avy aminay fa avy aminao avokoa. Androany Jesosy raha tonga hanompo anao eto izay dia inonay Jesosy eo fa marina sy matoky amin'ny teninao ianao, marina sy matoky amin'ny teny fikasanao ianao fa androany dia hiaraka aminay eto ianao ary tena hoe ny fanahy mangetaeta androany dia ho vokisanao ary inoko Andriamanitra hoe ny fo rehetra izay mitady ianao ka ao anatin'ny fahadiovam-po amin'izao ora sy fotoana izao dia hitanao. Andriamanitra te hanompo anao amin'ny fona rehetra tokoa izay ka akasitrao izany androany. Midina ho tsapana eto ny fanatrehanao ary izay fanamasina dia tena tianay androany milaza aminao fanamasina hoe maminay ianao, mamena anao miasa eto izay fanamasina, atao izay tianao atao amin'ny alalan'ny ekipa izay efa nalamina sy voalahatra ho amin'izao fotoana izao hisarika sy hitondra ny olona ao fanatrehanao, mamela anao miasa malalaka izay fanamasinao, atao izay tianao atao satria ianao nanomba ny zavatra rehetra dia fahombiazana anao. Rehefa eo ianao fanamasinao sisy miala-maina fa tena hoe hofeno sy handray zavatra avy aminao ny fanahin'olona satria izany ny atongavana teny iray aminao Andriamanitra. Mankasitraka ray masinao, mankasitraka fanamasinao, mankasitraka tompo fa tsisy hery hafa-njaka zaka eto fa tsy nerinao rery ihany. Asandrato ny vavakao, aseho amin'i Jesosy fa tena manketaeta ianao androany. Androany Jesosy dia hiaraka amintsika eto izy ary tsy teny hoe
hoe velomberina avy amin'ny teny izany fa tena hoe Andriamanitra miasany eo sy anaprofo mahagaga sy lehibe isika mendrika ho anao ny fanatrehany androany. Amen. Misy sandraty eto ianao fanamasinao matoky izay fa eto ianao sy nerinao ary ny fanatrehanao. Alleluia, 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 alleluia. Andeha averina anao ny aza tompo satria anao zany fatsy anay. Anao zany fatsy anay. Mena anao ny tera androany ary isitrika. Andeha hoe ho anoloanao hoe izay Jesosy amin'ny alalan'izany fiderana izany dia tena hoe miasa tompo ao anatin'ny fonay mba tsy ho fombafomba na zavatra hoe ataotaonay fahatany izany na ho negligénay ao anatin'ny fonay ao fa tena ataovy tena zava-dehibe ao anatin'ny fonay tompony fiderananao satria tsy mitady an'izany naizanaiza ianao fa mitady amin'izay efa novonjenao tamin'ny alalan'ny zanakao. Mankasitraka ray masina tsara indrindra raha eo misaotra anao izay raha eo mankasitraka anao izay ho anao ny voninahitra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy narovanao izay vavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tea-tanana mafy ho an'Andriamanitra isika ary na io tea-tanana mafy ataonao io azy tsy an'olona akory io fa ho an'Andriamanitra ary fanadrantanao azy dia mbola ataovy mafimafy kokoa noho izany ary mba ho fanehoana fampifaliana no amponao an'Andriamanitra andao raha antsika horakoraka ho an'Andriamanitra. Andao raha antsika horakoraka ho an'Andriamanitra satria eto izy sy ny fanatrehany. Andao ary tsika hiditra avy hatrany amin'ny alalan'ny fiderana amentsika andreto ekipa reto ary mifanohizana ny fotoana. Alléluia. Ndao mbola ataontsika mafy ny fitiavan-tana no fanomezantsika voninahitra an'i Jesosy ary ahorakoram-pifaliana izany raha faly ianao androany. Amen. Mino fa eto ny fanatrehan'i Jesosy androany tsy alamaina eto ianao androany fa andray avy amin'i Jesosy sady izany ve dia mbola mamerina ny fiarabanao antsika rehetra tompo koa na ianao tonga eto na ianao izay tokantranao ny fiadanan'i Jesosy ane hanapaka aminao ameno ny fiainanao ameno ny ankohonanao ary hanapaka fenao anatin'ny tokantranao satria efa tro-dranomeny Jesosy mihitsy izany fiadanana izany hoe fiadanana ozy izy no avelako anareo izany hoe ianao izay manompo an'Andriamanitra izany manara-dia an'i Jesosy dia natao hanapaka amin'izany fiadanana izany ny fiainanao sady izany ve natao hitoetra ao anatin'izany fiadanana izany ny fiainanao izay zanak'Andriamanitra. Amen. Amin'izao ora sy fotoana izao dia hideran'i Jesosy sika dia te hitarika ny sainao androany hoe tsaroa foana ny fitiavan'i Jesosy ianao tsaroa foana ny famonjen'i Jesosy ianao satria tsy tahaka izao na ianao raha tsy teo Jesosy tsy tahaka izao ianao raha tsy nanolotra ny ainy Jesosy mba ho famonjenanao dia andaontsika tena tsy hanadino an'izany fahasoavana lehibe izay omeny Jesosy izany fa naiza toerana misy atsika ninona ataontsika dia andao hisaisaina foantsika hoe lehibe loatra Jesosy ny fitiavanao anahy lehibe loatra Jesosy ny famonjenao anahy ka tsy ataoko tsinitsinina izany fa andeha mitahotra anao foana andeha mitahotra amin'ny fanomponanao foana ary tena mba ho vavolombelonao ety ambonin'ity tany ity sady izany ve ka noho izany dia andao ambaratsika mikira mihitsy izany amin'ny tenandroany ity ho anao izay tokantranao ihany koa miderany Jesosy ianao amin'ny fonao rehetra fa aneo voninahiny eo amin'ny fiainanao Jesosy ndao ry araka hiderany Jesosy sika tompoko eo ary. Fitiavan Jesosy sana fitiavan Jesosy sizaretra natao tamikio dia tsy mafiawe haleluya isara quasi ny fitiavany eu ari famonjeny Jesosy rehefa misaina ny famonjeny Jesosy siza rehetra nataony tamikio dia tsy mafiawe haleluya isarako
Jesosy. Fiarovan Jesosy. Rehefa misaina ny fiarovan Jesosy sy rehetra nataony tamiko dia hiantsy mafia hoe alleluia isaorako azy ny fiarovany. Rehefa misaina ny fiarovan Jesosy. Misaina ny fiarovan Jesosy sy rehetra nataony tamiko. Alleluia, isaora quasi in fiarovani. Alleluia, lotsika ity tanana mafia. Mino fa raha nisy olona nanao sota aminao na aminameny tsara aminao dia hisotra azy foana anao sady izany ve dia izany ihany koa nitakiany Jesosy amin'izao sy ianao hisotra anazy manjakariva. Ninona mbola zavatra miseho amin'ny fiainanao tsaroa foana hoe Jesosy dia tianao, Jesosy dia tsy manary anao, Jesosy dia tsy manary anao amin'ny atsasadalana fa rehefa niteny taminao izy hoe itianao hiaro anao dia ataony amin'ny fiainanao zany sady izany ve ka noho izany azotsika Jesosy dia andao tsy ho avelantsika amin'ny fiainantsika mihitsy. Ny tiantsika izy, namonjy antsika izy, nanafaka antsika izy anjarako izao sy ianao no mitazona anazy eo amin'ny fiainantsika satria Andriamanitra tsara izy sady mpanao tsara eo amin'ny fiainantsika. Ka noho izany dia ndao mbola hideran'i Jesosy tsika tompoko ao anatin'izany hira izany ndao ary. Jesosy. Azonai Jesosy ka te amelanay. 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 Azonai Jesosy. Azonai Jesosy ka te amelanay. Azonai Jesosy ka te amelanay. Azonai Jesosy ka te amelanay. Azonai Jesosy. Sanka famonjena. Sanka famonjena. Sanka famonjena. Sanka famonjena. Sanka famonjena. Ewari. Namunzenai Jesosy. Namunzenai Jesosy ka te amelanay. 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 Namunzenai Jesosy. Sanka famonjena. Sanka famonjena. Sanka famonjena. Nitidina makaikinao. Nitana Jesosy. Nitana Jesosy. Sanka fifadian-kanina. Sanka fifadian-kanina.
ianao famezatsika vonatra any Jesosy. Alleluia. Tena marina tokoa zany satria ny tianao Jesosy ny aranao izy famonjena lehibe no menanao sady zany ve ka noho izany dia andaontsika andeha amin'ny tahotra siovotra foana fampona an Jesosy andaontsika tena hanompo an Jesosy amin'ny tahotra siovotra naiza ilay atsika satria ny afin'Andriamanitra amin'ny mamenanao dia mampitoetra n'ilay fitiavan'Andriamanitra izay ao anatinao ka tena hatonga anao tokoa hoe ovavy olombelon'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia akopio ny maso ny nofinao dia andaontsika tena ihany koa akeo anatrehan'i Jesosy dia hiteny anasika hoe antahotra siovotra Jesosy no ampona ianao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainana ianao misaotra anao zay Jesosy io tena nitity anay tokoa ianao niaro anay tokoa ianao nanampy anay tokoa ianao tamin'ny fiainanay ka noho izany dia omena ianao ny tera mena ianao ny aza mena ianao ny voninahitra satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainana ianao misaotra Jesosy misaotra Jesosy taovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana an Jesosy eto izy androany ameno ny hafa ao anatinao satria olonao ankehitriny mankasitraka anao zay Jesosy mideranao zay fananao zay mitoetra tanatinay Jesosy amen irao amenonay sara avy eto le ositra valinao Jesosy Jesosy ny tanana amen anche cina ninke na eto ny herinao Jesosy amen kira teo aky anao hivavaka tsarofa tena nitianao Jesosy
ary fanahy masina dia ameno anao amery anao atonga anao tena olo amin'ny rehetra ho amin'ny famponan'Andriamanitra iantry an'ilay fiainana mandrakizay mankasitraka anao zay Jesosy anao ny fiainanay anao ny mombanay rehetra ny fanahinao masina no anampy anay amin'izany mba tena tonga anay amin'ilay tanjona zay tonay ho tsatsarina dia hiara-paly aminao an-danitra mankasitraka anao zay Jesosy Sitraka anao zay Jesosy fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara eo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy Alleluia alleluia tano trano fifandraisanao sy ny fifatoanao inoko hoe tena nifantoka tsara ianao tao anatin'izany fiankofan'izany satria ny akohaka teo anoloan'ilay tianao ianao tsy lavitra izy fa nanolonanao ary tena tovy ao am-ponao sainsainy mandrakariva hoe rehefa midery ianao dia manolonanao Jesosy sy ny seza fiandrianana ataontsika mbola amerina ny aja ho azy androany sainsainy fa lehibe ny Andriamantsika sainsainy fa Andriamanitra tsy miova izy rehefa miteny izy hoe eny dia eny ary androany sainsainy fa Andriamanitra tsara izy sady mpanao tsara Andriamanitra mbola tsy miova izy rehefa laza izy fa hanasitrana dia mpanasitrana hatramin'ny farany izy andao asandrantsika ny tanantsika dia raha mety aminao andao tsika hitanisany maha izy an'Andriamanitra fa mendrika teneny eto amin'izao fotoana izao zany androany tsy zavatra hafa nideraintsika sy ny ankofantsika teo fa izy andao ilaza ny fahatsara'Andriamanitra andao ilaza ny fahalebiazan'Andriamanitra andao ilaza ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra fa izy ilay Andriamanitra ilay izy hatrizay ka marak'izay tena hoe mitenena mafy ianao ataovy reny Jesosy mihitsy androany fa miexpress lahatra ianao fa izy no Andriamanitra pary izao rehetra ao satria izy ilay Andriamanitra mpamatsy sy mpamorona izy no nanao ny rehetra teo amin'ny fiainanao nahasoa izany eny fa na nisy anona ratsy hita ny fananefena sy nahatsara ny ara-panahinao zany andaontsika androany ilaza ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra izy ilay mpanasitrana izy ilay mendrika ny haja satria avo indrindra tsy misy mihoatra tsy misy azo arina aminy tsisy toa azy ary izy rery ihany mendrika nomena ny fiderana voaka mipololotra avy amin'ny alalany fonao Andriamanitra iza tokoa mono toanao miexpress lahatra izay Andriamanitra fa tsy misy tahaka anao tsy misy mihitsy nahitady famonjena izanay zany izay ao aminao ihany mahatsara anay ary tsy miahazo miala lavitra anao izay Andriamanitra na manahoana zava-misy eo amin'ny fiainanay aza vela hivadibadika aminao izay satria ianao na inona miseho sy mitrangy eo amin'ny fiainanay dia ianao mitoetra sy mipetraka amin'ny maha-Andriamanitra anao foana androany tompo dia ilaza izay eo mendrika ianao
dia ilaza amin'ny fonay rehetra mihitsy izay amin'izao fotoan'izao tsy fombafomba na hoe izay tiana itenenina eto dia teneninay fa eto ianao vavolombelony fatokina atao anatin'ny fonay ianao Andriamanitra zao hitanao ny atao anatin'ny fonay satria ianao mpandinika amin'ny fosiny vovo fantatrao ny ao anatin'ny sainay ao na dia mbola tsy milao-bava azy izay satria avy amin'ireo ny lohan-tena loko ny vavanay Andriamanitra resy lahatra izay fa tsara ianao resy lahatra izay fa mpanao tsara ianao resy lahatra izay fa mbola tsy miovy ianao hatramin'izao ary ianao ary nefa nilaza Andriamanitra fotoana tena anehoanao ny herinao zao eto izay Jesosy ihany koa aketo anatrianao ny amin'ity androany tompo ny herinao no herinay tsy misy antehiranay afa-tsy ianao ihany satria ianao ilay Andriamanitra mahery ianao ilay Andriamanitra tsy miova ianao ilay Andriamanitra marina sy matoky amin'ny teny fikasanao fa raha ny zanaka sy ny asan-tananao ianao dia atidinao rery ihany ianao ilay tsy miova tompo tsy misy mendrika nomenay aja afa-tsy ianao rery ihany androany ao anatin'ny fonay ao dia mitena hoe sainay tompo ny manambara sy milaza fa miankohaka manaja anao misaotra Andriamanitra reto izay vahoakanao ny amin'ity androany ity mitsaoka anao mamey voninahitra anao Alleluia, 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 alleluia. Mendrika anao Jesosy eo ny aja sy ny tena voninahitra satria mahery sady tsy miova ianao marina sy matoky loatra ianao Andriamanitra tsy mba miovaova amin'ny teninao zany ianao fa ianao ny Andriamanitra nilaza hoe ho tahiko ianao dia tena mitahy ianao Andriamanitra marina sy matoky amin'ny tena loko ny vavanao ianao Andriamanitra tena zany antony ilazanay hoe lehibe ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra mety aminao ve raha sandratra mambony any tananao dia ho faifavan'Andriamanitra ilay tompony fahalebiazana ilay Andriamanitra manatanteraka ny teny isan'andro 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 ampianao ny fahasoavany alleluia 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 mendrika anoatra ianao Andriamanitra isaotra sy ankasitraka ary ankalazanao izay fa tsara sady mpanao tsara ianao misaotra tompo misaotra fanamasina misaotra raha eo sady akatoerana moramora ianao dia isaotra isika tena tany fifandraisanao fa eto Andriamanitra eto izy sy ny heriny le telo izay ray zanaka fanahy mankasitraka Andriamanitra fa ianao no miaino anay eto ary tsy misy asandratra sy apetraka amin'ny toerana avy indrindra fa tsy ianao rery ihany eto misaotra Andriamanitra andeha averina anao ny aja sy ny saotra arantera satria mendrika ianao Jesosy eo misaotra tompony amin'ny asa mahagaga eo amin'ny fiainana tsiraray avy reto izay noko hoe tsy nisy tsy nandray ny sosiny tsara avy aminao misaotra tompo alleluia 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 amen tea tanana mafy be ho an'Andriamanitra sika alleluia alleluia tena eto Andriamanitra ary inoko fa tena nakasika ny fonao tany izy satria araka le teny tery amboloha hoe ninona ezaka ataonao hisarika an'Andriamanitra hitodika aminao dia inoko fa nahafapo an'Andriamanitra zany ary tsy tena hoe niasa teo amin'ny fiainanao amin'ny lafiny ara-panahy izy dia inoko fa mbola hitobaka mihoatra noho izany fiasana eo amin'ny fiainanao ara-nofo ka raha mino an'izany ianao dia alao averina an'Andriamanitra daholo dia raha sy ny saotra ary nihaja amin'ny alalan'ny tanana mafy be izay inoko fa tena fonao rehetra ny ataonao ny zavatra rehetra eto fa tsy fombafomba satria ilay kasika ny fon'Andriamanitra ny tanjonsika rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao ary tahaka an'izany indrindra no antony anaovanao ezaka kasika ny fon'Andriamanitra hanome ho azy androany sa tsy izany ve iroso amin'izany fandaharana manaraka izany tsika efa nomaninao ilay izy ny aingatany tokantrano alaiva ao anatin'ny kitaponao izay efa kitapo voatahy satria nahoana efa fitahiana tsara fatra tsara hitsana no efa nomanin'Andriamanitra ianao satria ianao makatony teniny dia homany eny tananao zany androany fa hivavaka ho an'iny fanatry iny tsika izay inoko fa efa miasa mahery Andriamanitra zao maniraka ny anjeliny mamaly fitianao satria fitiavan'Andriamanitra anao fitiavanao an'Andriamanitra ny anaovanao an'izao zavatra rehetra ka raha efa voarahinao entananao zany dia akipino mahasonofinao fa hivavaka isika
raha eo makasitraka fa mbola fahasoavana tena azonay atao mihitsy ny laza tompo androany hoe fahasoavana ny mbola afahanay manome ho anao a eny tanany tsirairay avy eny tompo le fanomany ho anao satria tsy ho an'izy zany fa ho anao ary indrindrindrindra tompo le fanambinana fitahina zay efa araka ny tsodrany mpanomponao jesosy ny andoty taonyity hoe Fotoam-bavaka zay a zany no entinay anomeza amboninahitra anao ito amin'ity toerana ity androany ame ho anao dia ho andeha aterina anao ny aja jesosy ary raisy zany androany raisy fa tena vokatry ny fonay fa tsy hoe nitereny izahay fa tena vokatry ny fonay ny androany no anomezanay ny fanatitra ho anao a ka omena anao ny aja sy ny saotra ary ny tera Jehovah Ray Masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tanterantsika moa zany fanatitra izany sy ny fanateranao ny rakiboady eo ihany koa no mety ihany koa ampafolo-karena zay efa voahomanao zany a dia atorotsika teritsika eto amin'reto boaty anankiroa reto a ao koa anefa ny fanohananao ny amin'ny fandaharana zay ataony loanato le boaty a dia tena hoe zay mamantsy be dia mijija be sady zany ve dia andao ary tsy ho tanterantsika amin'ny alalan'ny hira fiderana ny fanatitra zay ataontsika lasaritsika. Oh
asika tompoko. Alleluia. Mety aminao reve raha mba tenenao kely leo akaikinao hoe vita zay ny atsika hoe fa andao hiaino any dada amin'izay zao hoe alleluia. Eny pasteur moa zany ray aman-dreny ara-panahy fa le dada teneniko e dia hoe rehefa avy nidera azy ianao dia niankohaka teo anoloana ianao dia nataonao mihitsy izay nampangotsikotsoka azy dia nataonao mihitsy izay nampatorotoro anazy dia anjara indray zao mba hiresaka aminao fa vita izay ny antsika senao dia raha tena mifonao mangetaheta no enonao ny tenin'Andriamanitra indray androany dia ho anisan'ny amboarin'Andriamanitra ny fonao ho tanolonaka ny rininy teniny ka tsy tahaka ny idiranao teto koa ny voanao satria hiakatra indray ny letan'ny fononao anatin'ny toroteny ahery indray ny ara-panahinao vao may ianao tia be an'Andriamanitra satria ao anatin'izany izy miteny izany dia tena hita mihitsy hoe misy fanamboaranao sa tsy izany ve araka ny baiboly miteny milaza manao hoe rehefa mandefa miteniny izy dia misy fanasitrana anao satria izany no avy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra sa tsy izany ve fa tsy hoe nandeha fotsiny sika dia izay ny fandaminana eto isaky ny fivoriam-bavaka dia zay hoe entoroteny indray izao fa manantena zavatra tsara be eo amin'ny tompo amin'ny alalan'ny mpanompon'izay ampiasainy miteny eto anoloana eto hoe ao anatin'izany dia misy fanamboarana ny fiainanao sa tsy izany ve raisitsika amin'ny alalan'ny fitiavan-tanana sady solo ny fifandraisantsika tanana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra iny tehaka ataonao iny Alleluia. Alleluia. Dia voninahitra ho an'ny tompo irery ihany dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona fiadanan'ny tompo anao hitanao manokana ny Andriamanitra hitondranao amin'ny fahatsarana indray izy androany tiako hoe adininao avokoa ny any ambadika rehetra any eto ianao aloha izao amen amen manakambara aminao Jesosy tsy za fa izy fitaovana fotsiny ihany ako tahaka n'ilay zinga izay mitondra ny rano ao anatin'ilay verana anatin'ilay kopy anankiray dia kanefa koa ilay kopy na ilay zinga dia tsinitsinina ihany fa ilay ao anatiny mahafaka etaetanao dia Andriamanitra izany anafaka etaetanao ane Andriamanitra androany amen andeha hivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra mazahoany toeranareo izany tompoko iny hivavakantsika raha eo misaotra anao zahay makasitraka indrindra fa be fitiavana indrindra ianao tonga eto indray izahay tonga eto izay ankehitriny miaraka aminay eto ianao androandry ary tonga eto izay amin'izao fotoana izao ho amin'ny famponanao ny antony atongavanay eto androany dia fantako fa tsy mandeha rery izay fa mba nerinao sy ny fahasoavanao izay ankehitriny ny olona rehetra tonga eto androany tompo marary izy hositranonao androany mananolana izy hovahanao androany ary ao anatin'ny teninao dia isy fahagagana sady isy fahatsarana sady ataovy tena tonga ao anatin'ny olona ny fatokinanao ny fiakofanao eo anatrehanao ary anatenanao mandrakariva ny ao anatiny tompo dia inoko fa enao no manjaka ao anatin'izao fiangonana izao makasitraka indrindra Jesosy amen halleluia halleluia tena eo akaikinao ianao io manana mpiandry azo antoka hoe halleluia halleluia iresaka momba ny tenin'ny Davida anankiray sika androany izay inoko fa anana antoka amin'izany koa ianao fa ianao koa tahaka izany iza mba mpiandry anao aloha ay eny ary salamo faefatra amby telo fatelo amby roapolo azafady andininy voalohany salamo fatelo amby roapolo andininy voalohany ihany andininy voalohany ihany zao ny lazainy Davida salamo nataony Davida Jehova no inona hony dia inona ny toy ihany lazao kely no akaikinao hoe tsy manan-java mahory aho tsy manan-java mahory ianao tena kaiky avereny kely tsy manan-java mahory aho hoe halleluia inona mampahory anao inona mampalahelohelo anao zao
ina mahatonga anao mitanondrika davida manokana riavana dia sanylaza izy tsy hoe lehilahy tsy nandalo olany ty lehilahy ty akory fa izy sanylaza tamin'ny tendany manana mpiandry izy halleloja zany mpiandry zany a dia sady mpitarika no mpitondra ho ao amin'ny fahatsarana averiko indray sady mpitarika no mpitondra ho any amin'ny fahatsarana amen raha miresaka mpiandry davida eto dia miresaka mampiandro ondry tsara ny jesosy izy amen amen ny mpiandro ny malala hoe eriny misy vilona tsara hitondranao amin'ny ay maitso any Andriamanitra ianao nge le ondro malala ny feoany ny ondro koa Jesosy a dia mahafantatra tsara ny feoko halleloja amen amen halleloja hainy tsara ianao le mivavaka isa maraina io hainy tsara ianao hainy ny feonao hainy ny feonao halleloja manana mpiandry azo antoka isika halleloja tena azo antoka mitondra ao amin'ilay fahatsarana hitarika anao amin'ny fahatsarana rehetra ny Andriamanitra halleloja tiako milaza aminao a izay manaraka an'izao fandarana izao a fa ty volany ty volana fahafiry ty volana fahafiry volana fahafiry azafady tomokely ny akaikinao volana fahasivy ty hoe hitarika ny tsara rehetra hoe eo aminao Andriamanitra amin'ity volany ty ho tanteraka izany amen efa nisy zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra ve tamin'izany ve firy volana moa ny vehivavy mitondra voaka ay zay zany amen amen ho teraka ianao zany ara-panahy fa tsy ara-nofo maro ny bevoka fitahina eto efa tonga ny fotoana aterahanao zao ty volany ty ho teraka ianao mahita an'izany Andriamanitra hainy zany le mbola tsy tanteraka rehetra hatramin'izay ho tanterahan'Andriamanitra amin'ity ary zany mahatonga azy milaza fa izy mimpiandry anao amen tsy tokony ianao sazy famakory ny olona zay tsy mahafantatra ny fotoana tokony aveloman'ilay olona zay ampisafony raha zany ary tsy hainy fa matoa izy nanao an'izany hainy zany ary matoa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra izy fa amin'ity volany ity anao zavatra aminao izy anao zavatra aminao Andriamanitra ilazao kena akaikinao anao zavatra amintsika Andriamanitra hoe halleloja amen hono ho any ondry veny mandeha mitady ny sakafony fa iza no mitarika azy zany amin'izany toerana zany iza azafady halleloja efa tapitra zay ny vakansa efa tany amin'olona fialasasa sendratrenao tsy efa tany ve anao tondra any amin'ny ony rano halleloja le mpiandry tsara manao an'izany amen androany zany Davida dia milaza izy hoe nia Jehovah ny ampiandry fa ny anao mba izy mitovy amin'ny venao mitovy vena resy izy mitovy amin'ny venao neny Davida sany laza fa samy manana mpiandry halleloja androany tiako milaza aminao fa izy koa ny mpiandry anao androany aza metehatra amin'ny azo boboka voaozina zay voaozina ihany koa zay manao ny sandriny ho tokony izy ary nantenanao ary tsy azonao atokisana fa olona ihany ianao izany tokony atokisanao azafady izany tokony atokisanao androany azafady
Halleloja. Iza mpiandry. Iza mpiandry. Mahita ny tondrananao izy. Mahita ny tantanana anao izy. Malala sady izy hoe atsy misy fahavalo, atsy misy an'izao, eto mety aminy, atsy mety andrano. Haino mitondra anao io. Halleloja. Anao zavatra aminao Andriamanitra androany. Ary amin'ity volana ity tapitra ny volana fahasivy, teraka ianao. Teraka ianao zany. Ty volana ity ny fahaterahana. Halleloja. Amen. Ary misy mipotro. Tena kaikinao misy mipotro e. Halleloja. Ono ny vehivavy nitondra voaka tao anatin'ny 2 volana. Misy bevoaka 2 volana ve eto azafady? Tsisy. Mety menatra izy dia tsy samitsangana izy fa mety misy ihany ao. Misy 2 volana? Misy ve eto? Ha? Tsisy. Feriko fanangana le bebe ry kosa kay sorana ny tompo izany ao. 3 volana? Tsisy. 4 volana? 3 volana ranabavy efa nsafo. Efa nsafo ve ianao? Hitanao. Manomboka eo amin'ny 4 volana, 5 volana amin'ny safo. Ha? Ano any e? Eo za misafo ny vehivavy. Halleloja. Fa tiako milaza aminao fa misy olona tonga ny fahaterahany vao mahafantatra izy hoe ay kambana ny zanany. Halleloja. Ary misy aza na sazy fa maza milaza hoe oka aloha fa mbola misy. Dia za koa te hilaza aminao androany. Zavatra tokana nangatanao tamin'Andriamanitra amin'ny mampiandry tsara azy. Dia zao ho maromaro nomeny anao. Ho maromaro no azonao. Omenanao koa izay tsy nangatanao izy. Omenanao koa izay tsy nangatanao. Andriamanitra ny amesany anao. Halleluja. Amen. Maneke ianao endrasan'Andriamanitra. Sady izany fe. Zao atonga anao tena ho endrasan'Andriamanitra. Dia misy fepetra kely vetivety ty. Salamo 4:30. Salamo 4:30. Eo amin'ny 7. Atonga anao ho endrasan'Andriamanitra. Dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny anjelin'i Jehova ozy manina kay? Manina ozy izy? Toby manodidina izay matahotra azy ka. Halleluja. Tanteraka ny famonjena. Ho tanteraka le famonjena. Sao zarainy anankitelo ty zavatra ty anjelin'i Jehova manina aloha izy. Toby manodidina toy izan'ilay izy. Le mitoby manodidina zany tsy natokana ho an'ny olona rehetra. Ho an'izay zay le faharoa zay ary mamonjy azy. Tsy vita manodidina fotsiny fa mbola mamonjy. Ny atonga antsika ho isan'ny olona ho fiandrin'Andriamanitra na hoe olona ho endrasan'Andriamanitra dia tsika matahotra an'Andriamanitra. Mba tena matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Halleluja. Ny zavatra indraindray mampalahelo rehefa vao nanomboka vita mariazan'le mpivady kely vao. Iza ny vao nanamasina mariazy tamin'ity volana ity? Tsisy. Tamin'ny 2 volana. Tamin'ity taona ity ary tsy maninona e. Tsy eto daholo zany zareo nambady tamin'ity taona ity. Nanambady tamin'ny herintaona. Vita rara tamin'ny herintaona e. Aizy tsisy eto. Ary lasa daholo le olo ireny. Jesosy io. Zao. Rehefa mbola le hitanareo efitrano 2 ny efitrano zareo. Dia soratany ao an-tranony Jehova no. Dia inona no toy any teo? Fa rehefa mandeha ny taona bebebe kibo izy misy zavatra hoentina
teo amin'ny vavady inona soratra hitanao voalohany? Misy inona? teneny akaikinao azavadika ao mihitsy Jehova hoe za ndrano tsy resaka alika fa miresaka lay mpamonjy azo antoka. Halleloja. Fa indraindray ny olona rehefa manomboka eo amin'ilay fiainana mbola sahirana iny dia zany no tena soratra mipetraka eo hoe Jehova mpiandry tsy manan-java-mahory. Fa rehefa metimety amin'izay ny sasany ary amindrina ary amin'ny soratra amin'ny toabilina ary alanga ilazao kely ny akaikinao tsy miova Andriamanitra dia aza hovaina koa izy. Halleluja. Sady zany ve tsisy mpanjaka voavonjy ny amarony miaramilany. Averiko indray, tsy misy mpanjaka voavonjy ny amarony miaramilany. Tiampahery anao androany fanafirina firy ry milosy ry tsy fatako avy ny ao anaty tsy mahavonjy zany. Sardinina goka kely anankiray fotsiny ny atsipon'ny olona dia lasa daly bobi. Dia lazainy bobi fa le nanipindrainy tsara fanary zala, tsara fanary zala. Dia izy manao ny atody. Azonao ve tiako tenenina? Manandrama ianao raha ohatra ka te hanandra navidana sardinina anankiray dia goay kely amin'ny fantsika dia tsy pazo amin'ilay alika anareo. Dia hitanao fa lasa daly amin'iny eo izy. Dia manao izay tiany ataony ny hafa. Fa za dia ampahery anao androany ny mpamonjy azo antoka iny Jesosy. Halleluja. Halleluja. Ao ve ianao androany? Ao tsara ve ianao? Iza mpamonjy anao? Iza mpiaro anao? Androany matahorana Andriamanitra amin'izay. Amin'ny ataonao rehetra, aoka izy tahotra n'Andriamanitra, aoka izy fatahorana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, amin'ny ataonao rehetra, amin'ny alehanao rehetra, olona matahotra n'Andriamanitra ianao. Raha tahotra n'Andriamanitra ianao dia aniraka ny anjelin'ny Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe ny anjelin'i Jehova manina hono? Manodidina. Tsy hoe manodidina ny tranony fa manodidina. Manodidina anao io. Manodidina anao io. Manodidina anao io. Maninona anao izy? Manodidina. Izay matahotra azy ka mamonjy azy. Halleluja. Hainao misy zava-doza be dia be miandry te hamela te hamotika te handravatsika fa isaorana n'Andriamanitra ny anjelin'i Jehova. Ny anjelin'i Jehova. Naiza lianao ny anjelin'i Jehova. Halleluja. Amen. Ny sasany tena mampalahelo mihitsy indray. Ary rapina anao mbola manao izany mampalahelo be. Vola kely 150,000 ny entina any an-tsena any anaty kitapom-batsy ny ampirima. Makarary ange io. Tsy mbola nahita olana moka vola ianao dia Jesosy. Fa nakaiza ny anjely? Ao tsara ve ianao? Ny sasany rehefa moka vola dia ingaina daholo indray no ny akanjo anankefatra. Raya, roa, telo, efatra. Hay misy sakosy kely ao. Efa nahita ohatr'izany ve ianao? Tsy haiko aloha na za rery nahita ohatr'izany na ianao koa mba nahita ohatr'izany. Dia avoaka ao amin'izay ilay izy. Averiko fa volam-penina avoaka ny avany. Tsisy mpiambina izy. Fa ianao, ianao,
anisy mpiambina anao Andriamanitra. Anisy mpiambina anao Andriamanitra. Manana anjely ianao. Manana anjely mpiambina ianao. Manana anjely mpiaro anao ianao. Halleloja. Apetrao manomboka izao. Fa misy lohalalana ianao dia misy koa ny any amin'ny vodilalanao dia misy miaro ianao any amin'ny akavia dia misy miaro ianao any amin'ny akavana. Halleloja. Sa tsy zany ve? Amen. Resy lahatra an'izany ve ianao? Amen. Amen. Hainao ny Joba. Ny alamainy dia voly. Tsy vakio ny Joba toko voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany, iza ny anarany? Fa engany ka isy lehilahy, tsy haiko avy ampamantanana sa avaiza ianao. Halleloja. Sa avy any ambody rano sa avaiza ihany koa? Veny Tanjombato. Teny kely eo aloha ny anaranao azafady. Teny kely eo ranabavy ny anaranao. Misy vehivavy. Samy milaza ny anarany sy ny fihafiny. Samy milaza ny anarany sy ny fihafiny. Avaiza ianao io? Misy tsy samy laza ny fihafiny reto Jesosy. Mamindrafo aminy. So dia va tsy hainao tsony ary ny toerana misy ianao. Ary na mbola misy olona manofatrano reo ambany sy eo ambony. Dia izao ianao ny elanelany. Ain'Andriamanitra foana hoe misy vehivavy ao ananina ao amin'ny soman'izao. Tena n'izy mipetraka. Halleloja. Sady izany fa. Dia izao izy ny ten'Andriamanitra. Ny mahafinaritra indrindra dia lehilahy manenina. Matahotra an'Andriamanitra nge izany lehilahy izany. Sady mifady ny ratsy rehetra. Olona mifady ny ratsy rehetra izany lehilahy izany. Matahotra an'Andriamanitra. Engany ka ho tahaka izany koa isika eto androany. Olona mifady ny ratsy rehetra. Olona matahotra an'Andriamanitra. Mba matahora ihany an'Andriamanitra manomboka izao. Halleloja. Dia hiaro anao Andriamanitra. Anisy fiarovanao anao izy. Anisy fiambenanao anao Andriamanitra. Tsy manan-java-mahory ianao io aminy. Tsy manan-java-mahory ianao io. Ny olona tsy manan-java-mahory dia ny olona arovan'Andriamanitra. Amen. Izy ny olona tsy mety mahita toro mihitsy eto isan-kalina. Ho afindrako any amin'ny toromasoko. Halleloja. Omena osotry ny fatoriana ianao. Halleloja. Amen. Efa mbaraky ny matory avy ny sasany. Mbola mitaitaina ohatrany sobakaka modirina. Androany tsy zany tsony ianao. Tena nokaikonao tsy zany tsony ianao e. Halleloja. Hitanao Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra. Tondranao ny fahatsarana izy. Engany ka hita fa lehilahy miadana ianao. Vehivavy miadana ianao. Misy anjely mpiambina sy mpiaro ianao. Halleloja. Amen. Miôdiôdy any ny valanaretina. Fa ny anjely mpiambina ho amin'ny fahasalamanao efa eo. Miôdiôdy any ny fahantrana ny anjely mpiambina ho amin'ny fananakarenanao dia efa eo. Inona koa ny tianao tenenina? Fa ianao io misy mpiambina ianao io. Ianao io misy mpiaro ianao io. Halleloja. Ny miôdiôdy any ny fanahy tsy mahatafita. Te hiditra any aminao any. Fa saingy mahita an'ilay anjely izy. Sisy hevitra hoe. Ndao hivily lalana. Amen. Ao tsara ve ianao androany? Azonao tsara ve ny tian'Andriamanitra ambara androany? Ianao io dia ho arovan'Andriamanitra. Raha olona matahotra azy ianao, dia ho arovan'Andriamanitra. Raha olona mifady ny ratsy rehetra ianao, ho arovan'Andriamanitra. Amin'ny zavatra rehetra ianao. Halleloja. Be dia be koa ny olona voan'ny tosidra amin'izao fotoana izao. Fa ianao ohatrany hoe nandalovan'ny tosidra fa mbola io ianao fa eo ihany. Nisy raha matoa izay tany aminay dia ozy Jesosy.
dia sanatry ve engany ka ataoko sanatry izany ho a tsy niteny tsony fa zandra matoa zany a rehefa tsy eo izy mangina ny tanàna fa nefany a halleloja zay manko nanomboka tany amin'ny fanaovam-brika dia ny afara tany amin'ny fanaovan-trano halleloja dia zao ny zavatra nitranga isaky mandro sakafo zay dia ramatoa io ny atsona tongava mandro sakafo fa izy tsy mangina mihitsy izy ao tsy hoe miady aman'olona akory zany ramatoa zany tsy mangina mihitsy izy miresaka rehefa mangina izy teo ke midesarge angamany radio zany lampila fa narary izy fa zao ny zavatra nitranga tsy haiko zany hoe tsy etsiny zany na tsy haiko zany tapaka zany aloha tsy mahafantatra an'izany za tsy mpitsabo fa tsy niteny tsony tena ampilatateraka ny batery sady tsisy rezao tsony mihitsy fa natsonao ary izy tsy fantany ianao na saina ongozogozo ny arina alohany tsy vitan'izany dia ny vavaka hoe tompo mba tena vehivavy nampiasainao io ary mba vehivavy tena mbona hafinaritra fa rehefa teneny izy midiny ety fa tena tsisy olona e dia tonga izy halleloja fa zao ny zavatra nataon'Andriamanitra vita amin'ny vavaka velona indray izy halleloja halleloja tsy lasa dia ozy mizavikely tsy ampy fre indray bebe tamin'iny tsy hoe tsy ampy fre izy ry havanao fa zao natahotra an'Andriamanitra tena kaikinao natahotra an'Andriamanitra hoe halleloja ianao io koa izy fiarovana izy fiarovana tsy manan-java mahory-tsony amin'izay ninina ataon'ny olona any ambadikany aza mitomany amin'izany aza makaretina amin'izany raha mbola tsy pino mivadinao ohatra tsy nody izy aza mandefa fisainana lavitra amin'izany fa zao tadio tsara vonjen'Andriamanitra izy tsy oely ary ty ho a le vola ny fahaterahany ty ho aveto izy ho aveto izy ho amin'ny fahateraham-baovao ho aveto izy halleloja hatramin'izay tsy nangatana omen'Andriamanitra amin'ity volany ty amen sa tsy zany fe ankehitriny zao fa misy mety za zao e ty akaikinao fa vaky ny ranondohany hoe halleloja voaka vany fiara wwt vaky ny ranondohany hoa halleloja voaka vany tany goavana be ny asony ianao io zany halleloja halleloja ao venao amen amen za zao tsy mamenatra ana mihitsy mijoro vavolombelona amin'ity zavatra ijoroiko vavolombelona aminao ty zao ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro nila vola 26 millions zay 26 millions io volitsy eo ampelantanako tsy manana an'io ah fa tsy maintsy alohako any amin'ny jirama io vola io halleloja halleloja tsy maintsy alohako io vola io mipinao amiko tsy zay tsy manana pimy be dehibe ohatra anareo halleloja halleloja fa ho avy fotoana anana pimy be dehibe ohatra anareo zay amen amen halleloja zao mantsy ratiranty ny abeany volaninao zay ny abean'le volany kokoty 30 enina kapoka ny zakan'izany vary enina kapoka ny zakan'izany marina zany sa tsy marina ka leanay ao mbola kokoty 30 le ao ary akaraky ny abeany volany mantsy zay koa ny atokony fa le nataonay ao
ohatrany efa cocotte 50 le ao a alleloia ty manko 60 ty zay ny volany lehibe indrindra 60 50 le ao de anjaranao zany mieritreritra latsadatsaka kely an'ity le tranonay ao sorana an'Andriamanitra alleloia tsy maintsy naloha ivola io na tiako na tsy tiako alleloia ny antso ny olona rehetrarehetra zay fantako ao hoe sao de mbo afaka mba hanampy ahy izy na tsoky daholo ny olona rehetrarehetra satria rehefa mivavaka Jesosy inona nataoko fa ilaiko ivola io fa tsy maintsy alohako vola io ary tsy akembotra fa tsy maintsy alohako ny tompo aloha tsy ny tena nandana misambotra alleloia fa zaona mandry ny tompo anahy ianao manana olona be dehibe olona azonao resao aminy zavatra misy rehetra resako tamin'le olona le sorana ny tompo zay nresana maro be maromaro ny olona nresako nisy olona vitsivitsy tato aminareo resako de raina ny tompo mena voninahitra Andriamanitra herinandro ihany herinandro de azoko le vola 26 000 alleluia alleluia amen zany kory tsy midika tsy nanao le fiangonana tao aminay fa tena nanao ny olona teniko anao fa ao aminay ao tsy hoe manan-karena daholo ny olo aminay a de raina ny tompo alleluia vitsivitsy zay ohatra nareo reto ambany reto angam'izay tsisy aniny faharoso fahatelo fa rehefa natao mifanonana iny Alahady iny ihany de raina ny tompo nahazo vola 15 millions zay firy sisa zany tetaviko 10 sisa ny tetaviko 11 sisa ny tetaviko alleluia mahakaka Andriamanitra mo teneniko anao a ty volany ty a volany fahaterahany ty ary zao janvier napiditra ny jiro zay izy de teo aloha lolalola teo adiavy-devitra teo yo voaka am'izay le devi tamin'ity volany ty de tonga de tsy maintsy naloha e vita le izy teneno akaikinao vita olona izy hoe le anao koa tsy maintsy azonao am'ity alleluia amen tsy manan-java mahory ianao io amen mahainao ve mpanjaka faharoa toko fahenina andiny fafito amby folo tantarany Giazy zany Giazy le lehilahy fo maraina zay mpanompony Elisa zay natahotra rehefa nahita mpanjaka faharoa toko fahenina andiny fafito amby folo rehefa nahita Giazy fa indrisy tompoko inona nataontsika feno miaramila any Sirianina ny tanàna alleluia fa amin'ny andiny fafito amby folo teo Elisa ary Elisa ny vavaka hoe Jehovah mifona aminao aho ampahirato ny maso mba ahitany ary Jehovah nampahiratra amin'ny mason'ilay zatovo ary de nahita izy alleluia ka ino ny tenombohitra feno soavaly sy kalesiafo manodidina ny Elisa alleluia amen inao io a feno manodidina anao kalesiafo soavaly afo miaramila afo alleluia ono a misy olona afaka mandray afo e may zay mitetitetiky niketikitika anao eo ary izy manao ny anjely no rivotra ozy izy ary mimpanompo ho lelafo enao zany misy anjely manodidina anao ka zay manenjika anao de ohatry ny olona misambotrivotra ihany tsisy an'izany makarivotra zany le avanao malalo fa mba makakely ary ho hitako hoe raha azo ianao fomba fitehy fotsiny zany fa tia mpahiry anao amin'ny anaran'i Jesosy zay manenjika anao sy mankala anao de toy ny olona misambotrivotra ihany izy fa ianao misy mpiaro misy mpamonjy ifimpirina amin'ny saviny moa anao fa tsy mety maty fa mbola io anao io ihany araky le filaza hoe iriko maty vao me anao mbola mijaridina tsara
mbola ao tsara na enoeno anao hoe ohatrany tsy dia salamalama hony izy na eno anao zany mba nylalolalovan'ny aretina tsika ne mety hoe mba mandalondalo kely any ny aretiny e fa zao mpandresy am'ireny ianao amen amponga sisany tsy mivelesina misy olona tena ampiasainy devolo mihitsy ry havana tsy hainao nga ny tenin'i Jesosy ianareo ny efataranaky ny devoly rainareo fa zao aza miady am'ireny olona reny ary aza manangana olona fa mivavah ho an'izay misara ho an'izay manozona anareo ary misy olona mety tsy haiko ampiasain'ny devoly loatra angambany ka manao zay tena anenjehana mafy anao aloha dia mampahery foana ary tsy adiniko izay fampaherezako izay aza asiana soratra ny tôbily ny fiarakodianao rehefa mahazo ianao hoe aza enjehana fa mbola lavitra ny lalako fa isoraty mihitsy hoe enjeo ihany andehanako mafy alleloia ianao io aza manenjika an'io rahavavinao io tena kely ny akaikinao hoe aza manenjika mihitsy ianao rahavavy za koa tsy hanenjika anao mihitsy hoe za tsy manenjika anao rahalahy sady zany ve fa arakaraky ny anenjehanao an'io vao hoe mitsoka be io fa raha te hilahatra aminy ianao a Fotoam-bavaka izy mba ho tahin'Andriamanitra mba ho ambinin'Andriamanitra ho asoavin'Andriamanitra mba ho salama mandrakariva izy hitomby fahatsarana izy teo hitanao fa hitovinareo ambadika izany amen ingeneka zany nataonao tena nkeo akaikinao mahafinaritra anao rahavavy hoe na ny volonao na mipozinao na mifetsikao alleloia aza atao isan'ny olona mahasosotra anao io amen raha io akaikinao vadinao dia ilazao izay tena tiako ianao efa sady zany fe taindray ny sasany sy lehibe olona be tiako nahita ny orina anao tsy nahatandamako ianao fa eo nahita io mihitsy ny tiavanao azy teo dia tiavo arak'izay alleloia tsara ny tompo e amen antaninge le rahalahy le mpikitikitika bokotra io raha tsy marina zany izy zao mitaiza kely io e tsara Andriamanitra miaraka amintsika Andriamanitra ao ve fadiny ratsy matahotra an'izy fa naninony any no nafantatry Elisa fa be miaraka aminy satria ny antony olona matahotra an'Andriamanitra izy sady zany fe atalatala mihitsy kely mpanjaka ny Siriana hoe nanontany hoe aiza misy azy fa ho samboriko izy sambotrivotra efa hoe zay teneninao amin'ny trano fandrinao aza dia fantatry Elisa dia inona indray mbola iresahana an'izany tsy misy antony tokony iresahana an'izany fa hainy avokoa izay tenenina rehetra dia Andriamanitra maniraka anjely iaro iambina azy ingane ka iaro sy iambina anao Andriamanitra ianao io misy mpiambina ianao io mety mahita fahoriana tokoa ve atsika hozy izy Jesosy any amin'ny jaona toko 9 andiny 7 dia jereo tsara le azafady jereo tsara le lazain'lay andalan-tsoratra masina jaona toko 9 andiny 7 zao ny ambarany jaona toko 9 andiny 7 hozy izy zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana ahoana hony aty amin'izao tontolo zao no manina hony no ahitanareo fahoriana nefa matoky azonao ve ny tian'Andriamanitra resahana na tsy azavaiko ary zany tokony ho azonao tsara jereo tsara filazany an'le tenina filazany Jesosy an'ilay izy a mahititsika fa tsy natao hiantra amintsika le izy ary na mety nandalovan'le izy koa ary tsika dia tsy natao hafaty antoka atsika le izy fa natao anehoana ny voninahitry'Andriamanitra zany ianonao tsara efa nahita olona
nahita fiara niaran-doza ve ianao hoe misy accident iatsosintsika nahita ianao zany sa tsy nahita fa ianao tsy tao anatin'le fiara marina zany sa tsy marina ary na mety tao anatiny koa ary ianao nitranga tokoa le aloza fa tsy nakasika anao zany tsy navoanao zany jerena ohatrany tsy nisy natranga hainao natao Paoly hainao ve ny tantaran'i Paoly vaky ny sambo vaky sa tsy vaky rava daholo ny tao anaty sambo rehetrarehetra ary rehefa tonga teo amin'le nosy kely anankiray Paoly dia nitrotroka ta izy halleloja halleloja manomboka izao dia iovasaina ny olona iovasaina ny olona manomboka izao tena eno akaikinao iovasaina ny olona manomboka izao hoe ahita ny tantaram-piainanao sy ahita ny mombamombanao iova ny fijeriny anao anomboka iova ny firesany aminao anomboka hafa mihitsy amin'izay ny resany halleloja satria rehefa nitrotroka tay Paoly fa nangatsika ny andro tamin'izany fotoana izany tao aorianan'ilay cyclone lehibe izay nandalo ka efa tsisy nieritreritra novelona tsony izy ireo dia izao ny zavatra nitranga nitrotroka tay Paoly dia nisy afo ny rehatra teo ka io kitay ny entiny io nisy menarana tao anatiny satria maizina ny andro tsisy toritra tamin'izany fotoana izany tsisy an'izany fa nakeo amin'ny toeran'izy tena nangona kitay izy azonao ve dia nitrotrony indry rehefa nitrotrony iny dia tonga dia nahoany tao anatin'ilay afo ilay izy may le menarana tsy taitra le menarana tena trotrony fa rehefa nararan'ilay izy may le izy iny may iny izy tonga izy dia niala tao anatin'ilay afo dia nanaikitra ny tanan'i Paoly dia niresaka ny olona hita mihitsy fa mpamono olona io lehilahy io ilazao ny eo akaikinao fa tsy mpamono olona ianao halleloja taloha zany fa tsy ankehitriny intsony efa lasa ny zavatra taloha Andriamanitra angeny nitsanjery ny andro tsy fahalalantsika ho tadionao fa na inona raha tsy vitanao tian'Andriamanitra ianao ianao manaraka an'izao fandarana zao ninona vitanao tian'Andriamanitra ianao vonjena ny tanjon'Andriamanitra ianao vonjena ny tandron'Andriamanitra halleloja amen dia olona mpamono olona maro ny lehilahy io taloha zany ozy Paoly izy koa tsy namaly fa tany aneritreriny tany taloha zany mpamono olona io satria tsy maty tamin'ny ranomasina izy dia tsy navela nitodinaina ho velona dia indro fa lany mena rano ny andro ny olona hoe ikarapoka Paoly na enjera tapoka fa ny andro izy 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 ilazao ny akaikinao iandro eo foana izy fa tsisy ninina hitsanga tsiny eo halleloja amen anisany hira-mba tiako iny le hoe vitatreo fa raha izay no andrasany halleloja raha zay ny andrasany rerakeo izy sa tsy zany ve amen ina ny zavatra nitranga ho ianao ina ny zavatra nitranga tsy maty Paoly niova ny sainy izy menakavy niara-niova Andriamanitra io ozy izy Andriamanitra io halleloja hainao efa nasian'Andriamanitra fiarovany Paoly mety nahita fahoriana tokoa tsika fa saingy izao teampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy mahita ianao fa tsy miantra aminao zany raha olona hafa no hoan'ny menarana io maty ny akarapoka maty tapoka fa Paoly sady tsy niova tsy naninona halleloja ohatranao le verivola iny ianao nga tsy mbola verivola ary naindray le izy efa ao anatin'le vanim-potoana tsy manana mihitsy ianao mbola verindray ary naindray ny zava-misy ohatra ny fanotonotony zany ny zavatra mitranga very ny vola vaky ny vilany fa inona mihitsy ary ty loza mitranga ty tsy loza io fa teaneo fotsiny Andriamanitra hoe na mitranga ary zany tsy mampahantra anao zany halleloja misy olona faly amin'ny fahavoazanao mihitsy ange
fa te ilaza aminao hoe nina zavatra mitranga dia zao tsadeo amintsika Andriamanitra mpiandry anao izy tsy ireo koa hoe be dia be ny azoko resahany Daniel nahita ny lavaka liona sa tsy nahita tonga tao sa tsy tonga tao niantra tamin'ny kaikitry ny liona sa tsy niantra tsy nanan-kery tamin'ny liona efa naniraka anjely Andriamanitra inona indray anakombona ny vavany eritrereto manomboka zao fa misy mpiambiny ianao a zay aleanao any efa ansady ny anjely hoe safady hitanao filoham-pirenena rehefa mandeha na amin'ny prime ministre dia misy moto misava lalana ny aloha dia misy fiara ihany koa manadio ny lalana dia ohatra izany koa ianao efa lasa ny aloha an'ny anjely hoaizy ianao iny e safady efa an'ny anjely ianao io tahin'Andriamanitra ianao io halleloja na hoaiza ianao na hoaiza matokifa ny Andriamanitra ao lehibe miaraka aminao izy halleloja amen nisy olona zay tena sany laza sy nanambany mihitsy izy tamin'izany ianao zao ve osy izy za aloha tsy namaly satria nitaona brika tamin'izany halleloja zao mbola mitona brika amin'le trano taonay eo halleloja tsara ny tompo amen fa tambo zao zay kely sisa dia tokana halleloja kely sisa halleloja no varavarana alio zao zay varavarakely 1 m 60 ny alavany dia 1 metre ny fitsanganana zany 17 nisany ao amin'ny fiangonana dia anankitelo ny ao birao halleloja iny moa zany tena ny diva amin'ny papamafy mihitsy aiza ny birao izy mantsy anahy mbola asiana birao aka isaky mionamiko izy efa natao le birao tsy haiko ina mbola tadidi indray zao zay fa tsy nanotantsony izy aloha halleloja vita le izy dia raha ianao ny tompo halleloja za aloha tena manaiky an'Andriamanitra fa ianao tsy fantako dia olo io ny teny anahy ianao zao ve osy izy ina moa ny adivako aminao sendra nikasoka kely teo amin'ny trano ilay gonetiko nisy briky tezitra be izy tabataba be izy dia nijereko tsara izy dia nanambany sy nanaratsy ianao zao ve osy izy sy nangina fotsiny ianao aza miady aman'olona satsy izany mangina fotsiny Andriamanitra miady mangina tena kaikinao mba mangina hoe fa amin'izao mahita an'le trano nataonay izy angina vavampanenjike angina vavampanenjike angina vavampane tsy maintsy angina izy tenenina kaikinao tsy maintsy mangina io e halleloja ary io aretina momonao anatinao io angina io androany mangina io androany tenenina kaikinao mangina io androany hoe halleloja izy ampiandry anao misy zava-mahory sa tsisy tonga tany Andavakely io any Daniela sa tsy tonga tany fa niantra tamin'ny ve nikaikitry ny liona sa tsy niatra nohan'ny menarana ve Paul sa tsy nohaniny fa niantra tamin'ny ve fahoriana sa tsy niatra tsy niantra tamin'ny fahoriana noho izany koa ninina zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy akasika anao zany ary na mety hitranga aminao ary tsy afaty anao zany tsy aravanao zany amen ao tsara fe anao androany Andriamanitra tianao zavatra aminao isany io halleloja hainao ianao io amin'ny maha-olombelona anao na any amin'ny toeram-piasana misy anao any amin'izay toerana mety aleanao andry tsy hoe tian'ny olona foana akory ianao fa misy olona mety mankala anao mihitsy fa taddio tsara aza miady amin'ireny olona ireny fa ianao fa manana mpiambina ianao fa manana mpiaro halleloja
mety avelan'andriamanitra asy azon'andriamanitra atao nge nanakana ny tany elona tsy tonga atao andavaky ny lioanarevany fa navelan'andriamanitra ny seho zany hoe andana makany mihitsy tonga tao lioany efa elany tsy ninan'ireo fa nidiny vavoniny inona ho ary tony zavatra tsy fihinana tonga atoy ny lioany ange tsy mihinam-boatavo e fa ohatra ny fiverany any Daniel angamba ny hoe voatavo koa zany latsaka sany kido tonga dia nitotona teo ambony lioana le voatavo kodofo rofodrofo fotsiny voatavo reto voatavo a tsy nahita tory le mpanjaka fa mivadibadika atao fo maraina voatao fa jereo amin'izay reo nanenjika azy voana tsipo tao andavaka lio mbola tsy nitona tamin'ny vody lavaka efa natao iny lioana fa nikepokepohany tapatapahany lioana ny taolany tevery hoe Daniel nge latsaka tao anatin'le lavaka tao koa e fa tsy tapaka fa ny lioana ho any taty azy ohatry ny voatavo izy latsaka tao dof jereny lioana fotsiny voatavo verangany atsipony am'ty aminay aty ha alleloia tsara andriamanitra iovasaina ny olona tena kaikinao iovasaina ny olona hoe hijery anao ny olona dia iovasaina amin'izay jery anao ny olona dia iovasaina amin'izay androany ivavaka tsika ao tsara ve anao ivavaka tsika androany izy ampiandry anao aloha tena kaikinao tena tsisy zava-mahoro laha manomboka androany dia mitenena tsisy zava-mahoro hoe na dia tsisy areo ohatranao dia teneny aloha hoe tsisy zava-mahory amen teneny hoe tsisy zava-mahoro hoe alleloia mety ody zao anao mieritreritra ny andeha tongotra dia tenenao amin'izay tsisy zava-mahory eritreretao amin'ny sainao amin'izay hoe andriamanitra lehibe ny miaraka aminao amen entre parenthèse kely fotsiny ty maranako ny ten'andriamanitra dia zao ny saitsika tsy hoe ato amin'ny lohantsika akory alleloia fa ny ao amin'ny lohantsika ao dia lay atodohantsika ny ao alleloia fa ny saitsika eo ambony ny zavatra rehetra alleloia alleloia ambony tenanao rehetra ny sainao amen dia izao ny zavatra mitranga misy olona tonga eto zao izy fa izy eo fa ny saina izy saina izy saina izy saintsy eo fa any velany ihany dia meny olona fa izy tsy mahalala ny zemeza inona hony ary zany mahatonga an'le hoe lasa say dia zany koa mahatonga ny hoe lasa adalo satria lasa le saina dia tsy miverina tsony dia fadalana ny tonga ao dia androany zany ny sainao amboary tsara hipetraka tsara eo zany mahatonga ny olona rehefa mivavaka tokony androaka devoly aloha izy rehefa tena hivavaka ao roeny devoly fa be dia be ny olona rehefa mivavaka zavatra hafa ny teneniny mivavany nefa zavatra hafa ny eritreretiny eo izy mandoarika izy fa ny sainy tsy mifamatotra amin'andriamanitra azonao amin'izay ve le izy manomboka izao manana an'izay fifandraisana tsara amin'andriamanitra izay amin'izay alleloia ataovy eo tsara mihitsy ny sainao ka androany zany ny sainao androany dia tiako tena hity tsara mihitsy androany hoe manana mpiambina dia anana fahatokisana tsara an'andriamanitra ianao manomboka androany alleloia mihina fa tsy hanao ratsy tsony ianao olona mifadiny ratsy rehetra olona mandeha amin'ny sitrapon'andriamanitra ny anjelin' Jehovah miaraka amintsika ao anatin'izany andao roana ny devoly androany alleloia alleloia ny fanantondra tahotra rehetra hatramin'izay roantsika ary androany ny fanahy manakana tsy aterahan'ilay zavatra roantsika androany fa firy ny volany ty io androany zany tsy haiko hoe neny sasany mety eo amin'ny tapaka ty volany ty dia tanteraka le zavatra iny
tadio tsara fantsofina rantsika tamin'izany ve a ao ve iny tsodrano iny dia manan-danja indrindra teraka indry efa tokony ho teraka amin'izay daholy teneniny akaikinao fa metsiketsika mihitsy raha vavy izy ato a halleloia tonga ny depe ao a io a na 5 andro melona 5 andro ao arina halleloia teraka ianao zany amin'ity volan'ity teraka ny tany teraka fahasalamana zay marary rehetra zany ho sitrana amin'ity volan'ity a tapy ty volan'ity miaraka amin'injakinjaka eto anao fa sitrana ary tiako anao joro vavolombelona fa ho amarin'Andriamanitra zany zavatra lazaiko aminao zany amen ary tapy ty volan'ity a ao misy bevoka moto ao teraka ao misy bevoka trano ao ny sasany a efa mivoaka le lohany fa mila fanosehana vavaka mafimafy halleloia amen ny sasany tsy haiko fa samy manan-karazany avy ny sasany bevoka armoire izy zao teraka fa 7 volany ity marina zany sa tsy marina misy nirinao ve tamin'ity taon'ity ahoana ny tsodrano tanteraka sa tsy ho tanteraka za milaza aminao fa tsy maintsy tanteraka eo rehefa nanomboka nametraka nitsaika tao anatinao le izy dia manomboka mitombo dia mitombo dia mitombo dia mitombo tonga ny fahaterahany halleloia misy teraka kamba 3 ao kamba 4 ao halleloia tsaika izy zay olo zay ianao zay olo zay ianao zay olo zay ianao zay olo zay anao zavatra aminao Andriamanitra androany amen ka horoatsika zany ny devoly androany manelingelona ny sainao tondranao ohatra ny tsiampitsiampy kely zany le fonao hoe ahoana ary zany fonoko zany ohatra misalasala kely zany ianao roatsika le izy androany dia roatsika koa ny devoly manakana ny fahaterahana tsotonga fa tsy maintsy teraka ianao androany tena kaikinao tsy maintsy teraka ianao androany hoe halleloia ty volan'ity tapy ty volan'ity azosika daholo le izy tanteraka daholo le izy voaray daholo le izy ataon'Andriamanitra le izy halleloia amen zany teneniko anao zany e tonga le vidin-jiro 26 millions tsisy vola teo ampelantanana Andriamanitra anao fagagana teraka le izy vita za zany nandray voalohany dia anao koa azo amen azo anao e sa tsy zany ve andao hivavakitsika ray eo misotranao zahay mankasitraka andrindra Jesosy hideranao zahay hisotranao zahay ankalazanao zahay hanome voninahitra anaranao zahay satria tia anay loatra ianao lehibe loatra ny fahatsaranao Andriamanitra ataovy tena tonga anatin'ny zao fiangonana zao fatahorana anao satria araka ny teneninao hoe ny anjelinao dia mitobo manodidina zay matahotra anao dia miaro sy mamonjy tompo tsara fiarovana zay misy mpamonjy zay Jesosy tehinao zany halleloia halleloia androany mifantatra ataovy tena fiangonana matahotra anao dia fiangonana ty miaina amin'ny fatahorana anao zay Jesosy malalo androany dia hanovany tantara-piainana zao fiangonana zao ianao ho tantara-piainana mahafinaritra feno voninahitra halleloia halleloia fa androany zay dia hitoetra amin'ny fatokina anao Jesosy androany zao fiangonana zao dia tena tiako tena tonga ao amin'ny fiorenana amin'ny fatokina amin'ny finoana ho lehilahy sy vehivavy manam-pinoana ho lehilahy feno finoana feno fatokina anao zay halleluia 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 miteranao zay tompo ty volan'ity tompo volan'ny fahaterahany ty dia fantako Andriamanitra efa lasa zay ary ao anatin'ny fahasivy volany zay dia fantako Andriamanitra tapitra ty volan'ity tapitra tanteraka avokoa ny tsotrany rehetra zay efa notononinao natoloko ny vava mpanomponao ho amin'izao fiangonana zao ho amin'izao fiangonana zao ary ninina zavatra nangatany nanomboka tany amin'ny taona vaovao dia zao ny fotoana tanterahany zany zao ny fotoana tanterahany zany zao ny fotoana tanterahany zany halleloia misaotra Andriamanitra fa androany mandidiny devoly androany mandidiny devoly fanany fanelingelenana rehetra ao amin'ny sainy ao ny fanany fanelingelenana rehetra ao amin'ny sainy ao roako amin'ny anaran'i Jesosy
roako amin'ny anaran'i Jesosy, roako amin'ny anaran'i Jesosy, roako amin'ny anaran'i Jesosy, roako amin'ny anaran'i Jesosy le mamilivilo ny saina, le mamilivilo ny saina, le mamilivilo ny saina, mahatonga ny saina tsy atoky an'Andriamanitra. Mialy zany androany, mialy zany androany, mialy zany androany, mialy zany androany. Mandeha Satana sy ny hery, mandeha Satana, le voninay amin'ny anaran'i Jesosy, le voninay amin'ny anaran'i Jesosy. Androany miala daholo ny fanelingelenan'ny Satana rehetra, miala daholo ny fanembatsembanany devil rehetra. Iala androany amin'ny anaran'i Jesosy, iala androany amin'ny anaran'i Jesosy, miala androany amin'ny anaran'i Jesosy, miala androany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany mandray fanafahana, androany mandray fanafahana ny olona, 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 androany izy fahagagana. Halleluja. Androany angina isika amin'izao fotoana izao. Aoka tokony tompo ianao. Anao manan'olana sarotra vahana, miandry fahagagana ianao amin'izao fotoana izao. Dia tiako milaza aminao fa tsy miova Jesosy. Ataovy eo amin'ny fonao ny tananao. Ty herinandro ty dia hisy zavatra ho ataon'Andriamanitra izay mbola tsy nataony mihitsy hatramin'izay. Amin'ny herinandro ty ho ataon'Andriamanitra. Tsy mifarany herinandro ty dia vitain'Andriamanitra izany, ho ataon'Andriamanitra izany. Tsy haiko, mety hoe aretina dia tena verevitra ianao hoe tena zay zany ny azo lazaina farany. Fa androany tiako milaza aminao, ataovy amin'ny fonao fotsiny tananao. Eto Jesosy. Ary za resy lahatra fa eto izy. Ty toerany ty dia misy tanan'Andriamanitra. Ty toerany ty dia eto ny mason'Andriamanitra. Efa ny vidian'Andriamanitra ho fanompona azy ty toerany ty. Miasa eto izy. Ataovy amin'ny fonao ny tananao, matokian'Andriamanitra. Jesosy ary, hivavaka an'ireto olona reto ary. Ao no manan'olana, efa tena nahavery hevitra azy. Ao no manana tsy fahasalamana, tena mahavery hevitra azy ihany koa izany. Fa androany tompo, amin'ny mampanomponao ahy, ny rahanao eto amin'ity toerany ity ahy, hitory sy nanambarany teninao, dia androany hivavaka ho azy ihany koa. Anio Jesosy ahy, na ho an'ireo olona izay manaraka izao fandariny izao ihany koa, ka sa mametraka ny tanany eo amin'ny fony izy. Androany Jesosy ahy, izy zavatra lehibe ho tonga ao aminy, dia fahagagana izany, fahaolana izany, fandreseny izany, fahombiazana izany. Tsy azony devoly ataona inona na inona izany. Marina ny teninao Jesosy ahy. Aneo zavatra lehibe sarom-patariny ianao. Efa niteny ianao, tsy ny afoy akory ny tanako ny teninao. Ho hitanao fa ho tanteraka izany. Tompo, ianao ny hatanteraka izany. Nampihinana olona tsomby, enetsy ny lehilahy fotsiny ny teny mpanomponao. Dia Mosesy namoaka ny zanak'Israely. Tsy natokotoky izy tamin'izany tompo, ka nilaza hoe ny omby rehetra ve, biby fiompy rehetra ve no vonono, sa ny hazan-dranomasina rehetra ao amin'ny ranomasina nomena ho an'ireto vahoaka reto, ka inan-kena mandritra ny 2 volana mipaky reto. Tena maly ianao tompo, ho hitanao fa tsy ny afoky io rany tanako, fa ho tanteraka izany ho ianao. Dia ho tanteraka koa amin'ny herinandro ty tompo, tsy ny afoky io rany tananao. Ianao Jesosy tsy miova ho maly sa ny ho ary mandrakizay. Aseho amin'ireto olona reto ny hery, ny fahasoavanao, ny fahatsaranao. Androany, tononiko izany fahagagana izany tanteraka. Tononiko izany vahaolana izany tanteraka. Tononiko izany fanasitanana izany ho tanteraka. Amin'ny anarany maherin'i Jesosy. Misy fiovana amin'ny fiainan'ny olona, misy fombiazana amin'ny fiainan'ny olona. Tonga ho amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Misaotra anao zahay. Andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Asandrato ny feonao. Aoka tena hisaotra an'Andriamanitra ianao. Atao fa ty herinandro ty tena ho raisinao le izy. Tena ho ataon'Andriamanitra le izy. Tsy miandry amin'ny herinandro ambony, fa ty herinandro mitsitika ty. Ho ataon'Andriamanitra izany. Halleluja. Misaora sady. Tonono le zavatra nampiasa sainanao. Dia mitenena amin'ny tompo hoe misaotra fa mivahy olana io Jesosy. Aoka tena hivavaka ianao. Misaora an'Andriamanitra hatrany. Aoka hisaotra ny tompo isika.
Sotra anao zay Jesosy fandriamanitra tsara ianao. Sotra tamin'ny teninao Jesosy nampianatra anay. Fatiana zava-mahaolo zay miaraka aminao. Adidinao ny fiainanay, andraikitrao ny fiainanay satria zay dia zanakao, mpanomponao. Sotra anao ny amin'ny mpanomponao zay nanaiky nataonao fitaovana tamin'ity androany ity. Nizaran'izany teninao zany taminay. Raisinay zany teninao zany Jesosy eo ary tena ankatoavinay amin'ny fiainanay satria fantatray fa hiteraka voka-tsoa lehibe amin'ny fiainanay zany teninao zany raha tena ankatoavinay amin'ny fiainanay. Ny dera, ny ady, ny voninahitra Jesosy eo dia averinay ny aminao reriany satria anao zany fatsianay. Mankasitraka anao zay Jesosy eo. Halleluja, halleluja. Amen. Halleluja. Mino fa nandray ianao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia nalefany mba hampahery anao hitahinanao ary hanova ny fiainanao sady zany ve? Ka noho izany dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izany teny izany hideran'Andriamanitra sika ao anatin'ity fiderana ity andaontsika hiaraka hitsangana satria ny Andriamanitra zay tomponao dia Andriamanitra mahery ninninona fotoanany aminao dia tsara foana izy sady zany ve? Ndao ary araka hideran'i Jesosy sika tompoko ao anatin'izany eo ary. Na ino na futa